Ady tsara ny Andriamanitsika lehibe loatra izy. Miarahaba antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary faly mandroso ao an-tokantranonao amin'izao fotoana izao. Tonga soa ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tenendro misy olona eo akaikinao hoe tonga soa ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe ary teneny pasoavana izy hoe anao zava-magaga amin'ny fiainanao eto androany Andriamanitra hoe amen. Isaorantsika lehibe Andriamanitra satria tany anatiny olona maro be antsika sanao safidian'Andriamanitra eto androany ifandray aminazy, hitady anazy, tena tombotsoa lehibe, tena fahasoavana lehibe zany ka isaorantsika Andriamanitra. Mendrika izy raha isaorana, mendrika izy raha hoderaina ary mendrika izy raha ankalazaina. Ary isaorana hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra izay misana ministera ny SCI manome fitokisana ahafana mivelatra mitombo hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko. Tsika rehetra manaraka ny fotoam-bavaka tsy tapaka tahaka izao dia isaorana ary ankasitrahana hatrany hatrany. Tahian'Andriamanitra fitahiana rehetra ny antsika sy anao na ara-panahy io na arak'izay ilainao mihoatra an'izany io ataon'Andriamanitra izany satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tiantsika sy anao raha ho ambinina amin'ny zavatra rehetra zany ten'Andriamanitra. Amen. Raha eto ianao androany tiako ianao tena tsapa zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Tiako ianao tena tsapa zany Andriamanitra velona ny atsotsika, Andriamanitra velona tompontsika sy anao eto androany. Amen. Tiako ianao raha hipartazy maximum azao fotoam-bavaka antsika izao mba andraisan'ny namantsika fahasoavana ihany koa. Mba amin'ny alalan'ny teny vototra tahaka izao hoe avototra Andriamanitra dia ho voavonjy izy ireny. Satria Andriamanitra ihany koa laza hoe na dia ny ratsy fanahy izy ny ten'Andriamanitra dia tsy sitrany ny avery azy. Mety amin'ny alalan'ny partage dia ataontsika sy anao misy olona any ho vonjena. Na dia tahaka ny ahoana fomba fiainany fa ho vonjen'Andriamanitra izy raha ianao partage maximum azao fotoam-bavaka antsika izao. Amen. Dia maretatra amin'ny farany mifatoa tsara anao zavatra lehibe Andriamanitra amiko sy aminao eto androany. Dia hivavaka tsika sy anao eto androany hanomboantsika amin'ny fotoana hisaotra an'Andriamanitra tsika satria lehibe izy. Matoantsika sy anao mijoro tahaka izao dia tsarovy fa teo Andriamanitra, teo izy niaro atsika, teo izy nanao ny asa lehibe tamin'ny fiainantsika sy anao. Tsy hoe mandeha rotina fotsiny fiainantsika sy anao fa mbola misy tanan'Andriamanitra manohana antsika ao, mbola misy fitiavan'Andriamanitra rotsany amintsika ao, mbola misy famindrapon'Andriamanitra rotsany amintsika ao. Anjara antsika eto androany misaotra azy, mankalaza azy ary ny ao anatin'izao fotoana izao angatao ny herin'Andriamanitra, angatao ny fanahy masina tena hoe fenoy ny herinao Andriamanitra. Ka tena isy fanahy masinao mitsy ato anatiko ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, ka misy herinao mitsy ato anatiko Andriamanitra. Angatao fitarihana eto androany ary teneniko izy ampiasao mpanomponao eto fanahy masinao androany. Ary tombotsoa lehibe nomen'Andriamanitra antsika mbola fa antsika manantona anazy. Ina zavatra tsy mety nataonao tamin'ity androany ity. Na dia ny ray minitra anao ara-tsarofa ozy izy ny ten'Andriamanitra tsisy tanteraka na dia iray azany. Tsisy ozy izy ny ten'Andriamanitra fa fahasoavana mbola fa antsika manantona anazy, ambarao aminazy. Andriamanitra be famindrapony Andriamantsika, Andriamanitra be famelan-keloka ny Andriamantsika. Teneno avoay amin'ny vavanao, asory ao anaty fonao mihitsiny fa ozy izy ny ten'Andriamanitra sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany. Teo anisan'izany sambatra izany ianao dia avitsory eto androany zavatra maloto rehetra ao anaty fonao, anatin'ny sainao, zavatra tsy mety rehetra izay nataonao fa eto Andriamanitra ozy miaino antsika sy anao izy. Ny ao anatin'izao fotoana izao mety misy blocage fa antsika sy anao men'Andriamanitra hery, men'Andriamanitra fahefantsika raha fa antsika amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy ambinina tsy anam-pahefana. Ahita ny voninahitra Andriamanitra ny antsika sy anao, ahita ny herin'Andriamanitra mirotsaka ao anatin'izao fotoana izao ny antsika sy anao, ahita n'Andriamanitra manao ny asany amin'ny fiainantsika sy anao any Andriamanitra. Amen. Dia anapaka amin'ny blocage tsika ny tsy fifatohana mety karazana hoe voala rehetra manodidina anao eto androany mampatonga anao hoe tsy mahita ny tavan'Andriamanitra. Amen. Alohan'izany dia andoantsika maka ten'Andriamanitra. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny Salamo fa 7:20 andiny fa 30 ka hatramin'ny 4:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firanao ary dera azy amin'ny fisaorana. Fa ho sitraky Jehova izany mihoatra amin'ny vatotrombolay izay manatandroko sady mivakitro. Ahitan'izany ny mpandefitra ka ho faly
aoka ho velona ny fony ry mpitady an'Andriamanitra. Fa miainy malahelo Jehova ary ny olo mifatotra tsy mba amavony. Aoka hideraza ny lanitra, aoka hideraza ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra mihetsika ao aminy. Fa Andriamanitra monjy any Ziona sady anangana ny tanàna ny Joda ary hitoetra ao amin'ny olony ka ho tompony. Dia andova azy ny taranaka ny mpanompony ary hitoetra ao aminy izay tiany anarany. Amen. Eto zany Andriamanitra lehibe zany. Eto izy sokafo ny fonao amin'izao fotoana izao. Asany rato feo anao amin'izao fotoana izao. Miresay anao amin'ilay Andriamanitra izay velona miaino antsika eto amin'izao fotoana izao. Akasitrao izy. Hozy izy ny tena Andriamanitra. Sitraky Jehova hozy izy ny fisaorana sy ny fiderana mihoatra noho ny vatotr'ombelahy. Izay tsy mivakitro hozy izy izay manatandroka sady mivakitro izy ny tena Andriamanitra. Sitraky Jehova amin'ny fisaorana sy ny fiderana. Andoantsika nandratra ny feo antsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Halleluja. Raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotranao izay Andriamanitra. Lehibe anao Andriamanitra ka mendrika ody iraina indrindra. Ary tena matahotra ianao Andriamanitra misaotranao izay. Raha isaintsaina izay Andriamanitra ny fitiavanao anay. Raha isaintsaina izay Andriamanitra famindraponao aminay. Tsy toy izao izay. Fa nefa ianao manohana anay isan'andro. Atsorinao aminay ny tananao. Miaro anay ianao voavoaka ny trano izay juska izay miverina amin'ny trano Andriamanitra. Dia tena miaro anay ianao. Mendrika isaorana ianao Andriamanitra. Maro ny asa izay nataonao tamin'ny fiainanay tsy voatanisanay zany Andriamanitra. Raha isaintsaina an'izany izay Andriamanitra dia lalina loatra zany ka tsy takatra ny sainay. Tahaka ny avy ny lanitra ambany tany zany ny famindraponao Andriamanitra. Dia makasitraka anao izay. Fonay, fananay izay rehetra ato anatinay. Feno fisaorana anao izay dada satria tsara loatra ianao. Tsara ny fiainanay loatra ianao Andriamanitra. Halleluja. Kasitrao fisaorana zay avany anaty fonay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Halleluja. Fanay masonao milanao izay eto androany satria tsy vita ny herinay, tsy vita ny tanjaka ny fotoana tahaka izao. Ena dia manantona anao ary Andriamanitra tsy amin'ny herinay zany fa amin'ny herinao Andriamanitra. Milanao izay, mila fahafenona avy aminao izay, mila fanatrianao izay ny ao anatin'izao fotoana izao. Mamenoana eto ianao fanay masina. Ataovy ny asanao tsara fanay masina. Ataovy ny asanao tsara eto androany. Tarito ny mpanomponao. Oka voninahitra no hita, oka tsy ny izy no hita fa fanay masinao ny apiteny ny mpanomponao eto androany. Ka sy ny olona tsiraray avy eto fanay masina. Ataovy tena matsapy izy. Zany hoe fanay masina tena miasa ao anatiny zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manantona anao izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsy mendrika izay, tsy tanteraka izay. Maro zavatra ataonay, na teneny vavanay, na jereny masonay, na saintsainay lalina tany. Izay nalehan'ny tongotray tsy fantatra izany Andriamanitra raha tsy nanome voninahitra anao, raha tsy nakasitranao. Fa edada androany. Mbola tombontsoa lehibe nomenao any ahafanay manantona anao. Mifona aminao izay Andriamanitra. Fona aminao izay raha misy fo maloto, raha misy saintsaina izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mamindrafo aminay. Sasao izay ho afam-pahotana. Diovy izay ho afam-pahotana. Afaho izay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tia hitanao sy voninahitra ao izay Andriamanitra. Ataovy isan'ilay sambatra izay satria hozy izy ny tenao sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona fahotany. Sokajio ao anatin'izany izay Andriamanitra. Fa miaiky izay eto androany fa tsy tanteraka izay. Ianao ny anamarina anay. Ianao ny anadio anay. Ianao ny hiditra ny tsehatra anamboatra anay vaovao indray. Atolotra ny tenanay ho fanatitra velona akasitranao Andriamanitra. Momba anay rehetra, fiainanay rehetra dia atolotra eo anao zany. Ho voninahitra ny anaranao reriany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotra raha eo, halleluja. Eto ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny hery fahefana nomenao anay amin'izao fotoana izao. Ninina blokazy sakany. Mampatonga anay tsy mahita anao eto androany Andriamanitra. Ravy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona voala manodidina anay eto androany, manakana ny anjara voatendrinay, tsy ahitana ianao sy mifanatrehanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ravo zany, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay tsirairay avy. Sokafy Andriamanitra amin'ny masom-pananay eto androany, ahitanao ny tsirairay avy eto, ahitan'ny voninahitra mirotsaka amin'ny fiainan'ny tsirairay avy eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misandraty ianao eto Andriamanitra, tovy ny asanao tsara ro tsy niherinao amin'ny zanakao tsirairay avy. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao ando antsika idera kalaza n'ilay Andriamanitra antsika satria mendrika ankalazaina izy mendrika omena voninahitra izy satria tsara loatra izy. Ao anatin'izany iry zany tiaka ianao anao tombavaka any amin'ny toerana izay misy anao any dia asandrato feo antsika ary tompoko dia aoriana zany dia mbola anaraka hira ray ihany koa tsika eto fanay masina dia minao fa ameno antsika sy anao izy ny ao anatin'izany hira zany koa dia andao antsika ary tompoko anaraka an'izany hira zany. Siangkalasan enaranawa Isota siano me puninai tanawa Fanjia manicha medikude rainana Paparchan famja pura maraksai amna Idera siangkalasan enaranawa Isota siano me puninai tanawa Fandia manitra medikude rayana Maparitra ny famjapona mandraksay amina Oniaminao de madositra ny fahavalonao Izao miokatra mamatotra Afaka voninaitra Alleluia Idera siangkalaza nenaranawa Isota siano me voninahitra nawa Fandia manitra medikude rayana Maparitra ny famjapona mandrakizay amina Oniaminao de madositra fahavalonao Lukrata mamatuta Benafaka voninaitra Alleluia Luha sanjaja Ibera siangkalaza nenaranawa Isota siano me voninaitra nawa Fanjia manitra medikude rayana Maparitra ny famjapona mandrakizay amina Idera siangkalaza nenaranawa Isota siano me voninahitra nawa Fanjia manitra medikude rayana Maparitra ny famjapona mandrakizay amina Fanayo
zahay fanamaso finoery avy aminao ho any amin'iza moa zahay fanahy ianao sakaizanay mamenoanay androany fianao no antenainay aleluia ndeo avetsika zany fanahy io ny anabavy rehetra Haleluia ianao no antenanay isan'andro ianao rery any tompo Aleluia tsara ny Andriamanitsika eto mifanay masina amin'izao fotoana izao eto mifanatrihan'Andriamanitra ary anao zava-magaga amintsika Andriamanitra efa nanositra antsika vaovao izy efa mameny hery no antsika senao Andriamanitra amin'izao fotoana izao tonga fotoana fampaherezantsika amin'izao fotoana izao ary minao fa ao anatin'izany dia tena hiteny amin'ny fiainantsika senao Andriamanitra amin'izao fotoana izao tiako ianao ray resaka amin'Andriamanitra mitenena amin'ny fiainako Andriamanitra anovana afahako mandrosa afahako manana fifandraisana lalina aminao mangeta etay ianao androany mitenena ianao amin'Andriamanitra dia asandrato ny feonao teneno misy fanahy masonao kasio foko fanahy masonao ampiteneno ny mpanomponao eto androany tsy teny avy aminazy fa tena teny avy aminao Andriamanitra zany no andraindrainay eto androany dia asandrato ary ny feonao tompoko ray amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotranao izay Andriamanitra ary miderany anaranao masina indrindra izay tianao loatra izay Andriamanitra isan'andro ianao dia teny amin'ny fiainanay ary tena miteny amin'ny fiainanay mihitsy Andriamanitra amin'izao fotoana izao tonga fotoana izay itenenanao aminay Andriamanitra mangeta entan'izany zay miandrandra teny avy aminao zay Andriamanitra mitenena ianao amin'ny fiainanay Andriamanitra mba hanovanay hanamboatranay ahatonga anay tena hoe kristianina araka ny sitraponao Andriamanitra oka fanay masonao hiasa eto na mpanomponao zany na amin'ny olona zay manaraka an'izao fotoana izao zany tsy ho fahazaranay fotsiny fa tena tonga hitoetra ho fiainanao anay Andriamanitra zany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra ray mitenena Andriamanitra haleluya misaotra indrindra dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy haleluya amen amen na tsara ny Andriamantsika lehibe loatra izy androany dia fohy dia fohy fampaherezana fa aoriana zao fampaherezana zao dia mbola hivavaka ho anao
eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary anamboatra antsika indray izy amin'ny alalan'ny teniny eto androany. Lohaten'ity fampahirezan'ity dia ny mahazava-dozana izany hoe tsy fampiana fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ary ny lohateny faharoa izay akaikin'izany dia hoe ny mahatsara fampiana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary tena matoa Andriamanitra miteny an'izany amiko sy aminao eto androany tiantsika tena hoe anana fifandraisana lalina iverina fitiavana voalohany indray eto androany dia alefa ny teniny anamboatra antsika sy ianao, ampisaina antsika sy ianao, saintsaintsika ny tenin'Andriamanitra eto androany. Dia tsika tonga kristianina araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy no tanteraka amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao eto androany. Ny hoe maha-kristianina dia tsy anarana fotsiny zany, tsy titra fotsiny zany, fa ianao tena tonga zanak'Andriamanitra, ianao tena tonga mpiray lova amin'Andriamanitra. Amen. Andaovaka itsika sy ianao ary ny tenin'Andriamanitra. Jaona 5:20 andiny voaloha ka hatramin'ny fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Teto Jesosy dia nanao fanoharana momba voaloboka sy ny sampana izay nambarany tenin'Andriamanitra eto androany. Fanohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampana ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Amen. Izao ny tena voaloboka ary ny raiko mpanamboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomery amiko ary izao aminareo tahaka ny sampana tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao voaloboka ianareo sampana izay miray amiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amin'Andriamanitra eto ry havana. Jesosy tena nanao fanoharana hoe Andriamanitra mpanamboatra ny voaloboka, izy ny voaloboka. Dia teto izy nanao fanoharana hoe tsika sy ianao sampana no mpianatra reo ny sampana. Raha tsika tonga tsy mamokatra ara-panahy, raha tsika tonga tsy mamokatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsarovy. Ina moa tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Tsika tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsika tsy manana fifandraisana amin'ny zava-panahy, tsika tsy manana fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika tsy manana fifandraisana lalina amin'izany hoe miankohaka mitady an'Andriamanitra zany. Zava-dozana tsy fampiana fifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika tsika sy ianao za tsy afa miala ao anatin'izany satria matoa nomen'Andriamanitra ty teny ity dia misy fanamboarana tian'Andriamanitra atao amiko. Matetika tsika sy ianao amin'ny maraina zary tsika raha hoe mivavaka, zary tsika raha hoe mifandray amin'Andriamanitra, fa maikitsika ozy izy maikitsika monjy ny asa aman'andraikitra. Sainao efa tsy eo amin'izany Andriamanitra zany tsony, sainao any amin'ny asa, sainao hoe aiza indray ny lalako rehefa avy eo, firy indray ny bisy andehanako rehefa avy eo, sainao efa any amin'ny tsy fantatra hoe any amin'ny fianakavianao aiza, mandehandehibe ny sainao kanka, tsy ampy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ataonao betsaka ao anatinao ny asa aman'andraikitra, ataonao betsaka ao anatinao zavatra mety ataonao. Anka lasa tsy manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Ataontsika mihoatra no Andriamanitra reny zavatra reny. Tsaroa fa tena zava-dozana tsy fampiana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany tsarovy fa rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra miresaka aminazy tsika, rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny tenintsika, tsarovy fa misy lasa tafalatsaka ao anatin'le hoe fangatsiatsiahantsika. Rehefa lasa tafalatsaka ao anatin'ny fangatsiatsiahantsika, lasa mangatsika, lasa miverin-dalantsika. Ary ny fiverenan-dalana tsarovy fa tena ratsy ary tena hoe tsy fantatra hoe fahagagana lehibe matoa ianao tafaverina ao amin'Andriamanitra raha ianao tafaverina ao anatin'izany hoe fiverenan-dalana zany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto raha vakitsika izy teo. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana izay tsy malazo ary angonina izy ka tsipy any anaty afo dia ao may. Zany tenin'Andriamanitra tsarovy fa zao fotoana izao aloha mbola tsy fotoana zany hoe
fanivanan'Andriamanitra zany. Zao fotoana izao mbola tsy fotoana zany hoe fanapahana ny sampany zany, fa mbola fotoana famindrapo zao. Matoa Andriamanitra mandefa ny teny ho anazy ho anao eto androany, mbola fotoana famindrapo zao. Mitady Andriamanitra, mitady anao izy, anantona anazy bebe kokoa, hitady anazy bebe kokoa. Tsika anie tsy voatery mangataka e, tsika anie tsy voatery tsy haiko hoe inona zavatra tena hoe etaetanao maha-kristianina anao, tsy haiko, fa tsika raha tena manana fifandraisana lalina amin'io Andriamanitra io, na dia tsy angatahantsika ary omen'Andriamanitra zany, satria izy mahalala ny ao anatiny fotsika, izy mahalala antsika. Raha mijery ny tena tiako moa zany izy ity dia zaraiko foana raha mijery ny tantaran'i Davida atsika senao. Davida tena akaiko fon'Andriamanitra izy. Izy tena matsapa fiaina fa misy mifanatrehan'Andriamanitra. Izy tena manana firaisana amin'Andriamanitra. Ahoantsika senao eto androany. Raha hosivanina ve hoe kristianitsika senao, 4% solika mbola ao anatinao. 4% solika mbola ao anatinao. 4% zava-panahy ao anatsika senao. Zava-dozany tsy fifampiana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny sampana, ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'io andininy faheniny hoe raha misy tsy miray amiko ary iny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina dia tsipy any anaty afo dia ho may. Tsaroa fa takaritsika senao ny tenin'Andriamanitra zany hoe atsipy any anaty afo zany, any amin'ny fahaverezany zany, any amin'ny fahaverezany zany. Fa androantsika senao eto tsy tian'Andriamanitra ho very ao anatin'izany fahaverezany zany. Tiantsika ho vonjena satria Jesosy Kristy nalefa ny famonjena ho antsika senao, mbola alefa ny teniny eto androany. Matoantsika mbola velonaina tahaka izao tsy tian'Andriamanitra tsika ho very, fa tiantsika hanana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra, satria ratsy dia ratsy zany hoe tsy fampiana fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ratsy dia ratsy. Na zavatra mety mahavariana anao eto androany, inona tambazotra tserasera ve tsy fantatro, inona televizion ve, radio ve, asa aman'andraikitra ve, zanakao ve, inona tsy fantatro. Fa oka tsy ho sakana fifandraisanao amin'Andriamanitra reny, oka tsy ataonao lehibe no Andriamanitra reny. Amen. Mino ahy eto androany fa miteny amin'ny fiainako Andriamanitra, matoa izy nandefa an'izany ho anahy voalohany indrindra, dia misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina aminao ihany koa izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Tian'Andriamanitra iova ianao, tian'Andriamanitra iova ny fifandraisana aminao. Amen. Ny vaovao tena tsara indrindra dia ambara amintsika senao eto androany. Ny mahatsara zany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ny mahatsara zany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Andao nefa kitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'io Jaonio ihany, Jaona 5:10 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazan'ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Zany tenin'Andriamanitra eto ry havana. Raha manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsika senao, raha miray amiko izy ny tenin'Andriamanitra dia angatao ina zavatra tianao angatahana eto androany. Tianao ve ny herin'Andriamanitra tena hiasa ao anatinao? Tianao ve ny fanahin'i Jehovah tena hitoetra ao anatinao ka avitaonao exploit magaga eto amin'ity tany ity? Indraindray tsika ry havana, zaho ao anatin'izany, ianao anatin'izany. Misy taontsika mety hoe mijery andreny mpanompon'Andriamanitra manao délivrance mivavaka ho an'ny hafa reny dia misy zava-magaga amin'iseo. Tsarovy fa reny tsy tongatonga ho azy zany. Fa misy antony ao, misy fifandraisana lehibe, misy famokafatena lehibe ao anatin'ireny. Andriamanitra sy ny heriny tsy miova. Afaka ataony amintsika senao zany. Eny mety hoe zany le mpanompon'Andriamanitra, fa misy fanomezam-pahasoavana koa mety nomen'Andriamanitra antsika senao. Zay le tenin'Andriamanitra angatao raha manana fifandraisana aminazy lalitsika senao, angatao zay tianao izy fa omen'Andriamanitra zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha fanahin'i Jehovah ny angatanao exploit mahagaga hitranga
ho vitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao tonga ho mpamaolana, ianao tonga ho mpanasitrana noho ny herin'Andriamanitra, ianao tonga ho mpanafaka noho ny herin'Andriamanitra satria ianao manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io velona io, vakio miteny io tenin'Andriamanitra io. Amen. Raha etontsika sanao androany, andeontsika sanao tena nanaetaeta zany hoe fifandraisana lalina amin'Andriamanitra zany, fifandraisana po amin'Andriamanitra zany, tena hoe ho ray saosy anao ary Andriamanitra. Amen. Zay ny ten'Andriamanitra foy mino fa ampatonga saina antsika sanao, ampiova antsika sanao zany, tsy hoe manameloka antsika sanao ten'Andriamanitra fa manamboatra manitsy, tena hoe manome fitiavana antsika Andriamanitra ao anatin'izany. Andriamanitra tsy tonga manameloka antsika, tonga izy mbola ampitsangana antsika, anangana antsika vaovao indray. Amen. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra dia mivavaka ho antsika sanao eto androany. Ny herin'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra nomeny antsika sanao eto androany. Ninina karazana mety sakana mampatonga antsika sanao tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany. Ataonao mihoatra no Andriamanitra ve ny zanakao, ataonao mihoatra no Andriamanitra ve ny asanao, ataonao mihoatra no Andriamanitra ve ny adidy sy andraikitra anao, fadinao androany. Ny efitrefitra rehetra zay mampatonga anao tsy mifandray amin'Andriamanitra, ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Asandrato ary feo atsika. Raha amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera ny anaranao be voninahitra indrindra izay, misaotra mitenao zay nalefanao teto indray Andriamanitra, anamboatra anay, anitsy anay, ikolokolo anay ho tonga kristiana araka ny sitraponao indray Andriamanitra, iveriny zay hifandray lalina aminao indray amin'ny alalan'izany tenao zany, anana etaeta zay Andriamanitra, tena hoe anakaiky bebe kokoa ny fonao Andriamanitra, hitady anao mihoatra ny teo aloha zay Andriamanitra, voninahitry ny anaranao rery any. Eto androany Andriamanitra, ny hery fahefana nomenao anay tsy raha avy eto androany Dada, mivavaka zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona mety karazana hevitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra, tsy ahafahanay mifandray aminao Andriamanitra, ninona karazana zany hevitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, zay anarana karazana tsy araka ny sitraponao ka mampatonga hevitra eo anoloana anay Andriamanitra, tsy ahafahanay mifandray aminao, tsy ahafahanay manana intimité avy aminao Andriamanitra, hoe tena mandray lalam-po, tena hoe manana intime avy aminao Andriamanitra, dia ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Olom-baovao zay ary tena zava-magaga hafa mihitsy manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa rava ny hevitra rehetra, efa rava ny hevitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Makasitraka indrindra raha eo ny ranao Jesosy Kristy andrakotra zavavaka izany. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika mbola hivavaka ho antsika sanao arinan'ity ity, fa ao anatin'ity raha ity dia miandrandray ianao. Iritsika hoe ny ositra ao Andriamanitra eto androany, irotsaka amiko ny ositra ao, fanatrianao dia ho hitako isa minitra isan-tsekoana, mangetaeta ianao anatin'ity raha ity fa ao arinan'izany dia hivavaka anositra antsika sanao Andriamanitra, anangana antsika vaovao indray Andriamanitra. Amen. Ndahoarintsika anao an'izany hira zany tompoko. Milanao misy atranya zinyosutrao feno yanao atuani feno yamini musutrawa tumpo feno yamfanache nawa Milanao misimi
mbola milanao misimisy atrano zay tompo fanahy masonao mbola milanao misimisy atrano ny fonay milanao misimisy atrano ny fanahinay milanao misimisy atrano ny fiainanay fanahy masonao mangely etanao maniry mafianao fenoy aminostrao ama so ciao feno yam fana se nawa mira no visimi sia chanya so ciao feno yam nawa tompani família não me chanya família não me chanya Senhor sujau feno yana watumpwani família não me chanya família não me chanya Senhor sujau feno yana Alleluia, tsara ny Andriamanitsika eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Anositra antsika asianao izy. Ary ianao dia atsapa fanatrehan'Andriamanitra na aiza toerana misy ianao ninina zavatra mety ataonao atsapa fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ianao amin'ny fiainanao manomboka amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:4 milaza hoe fanaizana izy amin'ny sotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboboka ao anatiny ho tonga fiainana mandrakizay. Amen. Amin'izao fotoana izao tsy fantatro ohatrany ahoana ny etaetanao amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro tena mangetaetana zany. Andriamanitra miasa, Andriamanitra velona ao anatinao, velonao amin'izao fotoana izao. Arakaraka ny etaetanao zany ny amenon'Andriamanitra anao eto androany. Tsaroa fa misy hira zay hoe tahaka ny tamimaina io mitady orana. Tahaka izany fitadiavako anao Andriamanitra. Ohatrany ahoana ny etaetanao mitady an'Andriamanitra. Ohatrany ahoana ny etaetanao te hisotro an'izany rano velona zany eto androany. Tena mangetaeta, tena mitady hipoaka mihitsy ve ny tendanao amin'izao fotoana izao ara-panahy zany. Asandrato ny tananao amin'izao fotoana izao fa hivavaka ao anao. Anositra antsika asianao eto androany Andriamanitra. Androtsaka ny hery magaga izy androany. Verina amin'ny laoniny ara-panahinao, raha nangatsitsika ianao, verina amin'ny laoniny zany, verina fitiavana voalohany ianao rehefa feno ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy mankalaza anao miberana manome voninahitra ny anaranao satria fantatro eto ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Anositra anay tsiraray avy, anome hery anay tsiraray avy eto ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mangeta eto androany. Ameno anao Andriamanitra. Ameno anao mahery vaika Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Androtsaka ny heriny aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fenoy Andriamanitra izay mangeta eto androany. Ataovy mihoatra, ataovy mideborde mihitsy izy eto androany Andriamanitra. Miantso ny afo ny fanahy masonao amin'izao fotoana izao. Miantso ny fanahy masonao amin'izao fotoana izao. Miantso anao amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Tena hikasika ny olona mangeta eto io amin'izao fotoana izao. Fenoy hery izy Andriamanitra. Fenoy izy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ataovy tsy tahaka ny teo aloha intsony fa tena ataovy miova Tompo fomba fifandraisany aminao. Ataovy miverina fitiavana voalohany izy Andriamanitra. Noho izany hery izay mirotsaka ao anatin'izany amin'izao fotoana izao. Fafenona mahery vaika zany ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso amin'izao fotoana izao. Raiso amin'izao fotoana izao ny herin'Andriamanitra. Raiso fahavita exploit magaga ianao. Zany herin'Andriamanitra ao anatinao zany. Tsy mangataka akory ianao mihoatra Andriamanitra.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Feno ianao amin'izao fotoana izao, feno ianao amin'izao fotoana izao. Fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika dia izany ny ameno anao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay fanahy masonao satria fantatra efa tsara loatra ianao. Misaotra anao izay mankalaza anao izay Andriamanitra satria tianao loatra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Sotrao mirotsamiku. Mangetaheta ianao amin'izao fotoana izao. Sotrao mirotsamiku. Ny hery ny fanahy masina mirotsamiku. Sotrao mirotsamiku. Alleluia. Tsara ny Andriamantsika. Andriamanitra dia vonanositra anao isan'andro. Tiany loatra antsika anao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika ny Salamy 23 hoe manositra diloilo ny lohako Jehovah, ny kapokako feno dia feno. Fahasoavana sy famindrapo anaraka anao izy ny tenin'i Davida. Halleluja. Andao tsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra. Ary ametraka n'ity aly ty eo ampelantanan'Andriamanitra tsika. Magaga ny Andriamanitsika. Izy fiarovana lehibe ho antsika sy anao eto androany. Hitahiry ny zavatra rehetra izay azontsika teto any Andriamanitra. Hitoetra ao anatintsika ny zavatra rehetra izay azontsika teto androany. Miova ny fifandraisantsika sy anao amin'Andriamanitra manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Dao tsika hivavaka ho an'ity aly ity dia hisaotra an'Andriamanitra tsika. Asandrato ary ny feo antsika sy anao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra, midera ny anaranao masina indrindra izay. Tombontsoa lehibe mbola omenao anay Andriamanitra fanahy miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao. Raha andeha atory izay Andriamanitra, raha misy koa mbola andeha hiasa eto androany, raha misy koa mbola andeha hody eto androany, mitsangany anao fiarovana mahery vaika ao anazy Andriamanitra. Oka ny anjelinao hitoby manodidina azy, oka ny ranao andrakotra anazy ka tsisy maso tsisy tanany ratsy fanahitan'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raha andeha atory ianao fiarovana magaga izany ny ataon'Andriamanitra, torimaso mamy izany ny ataon'Andriamanitra, nofomamy avy amin'Andriamanitra izany nomenanao, révélation izany nomenanao. Andry ianao tsy anana hiaty tsisy tahotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Meo torimaso mamy izay Andriamanitra. Oka ny tolana baravaranay Jesosy tena ho rakotry ny ranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matoky izay Andriamanitra, izay mbola miasa Andriamanitra, meo hery izy Andriamanitra. Oka tena hoe alina miavaka ho anazy ty aly ty avita amin'ny production afa mavita ny adity sy ny andraikitra ny Andriamanitra. Izay mody dia mino afa tena ho vavolombelona izy Andriamanitra mandra-pahatonga ao amin'ny tokantrano. Satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitra izay atsoina eto miaro ny olona izay tiana ho tahinana fianakaviana izany na namanay izany ka mbola eny an-dalana andeha hody izy dia tovy tonga soma tsara ho tokantrano izy Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha eo. Alleluja. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao izay, mankalaza ny anaranao izay satria tsara loatra ianao Andriamanitra. Misaotra satria afaka nifandray taminao teto izay androany. Misaotra ny fanahy masonao, fanatrehanao mahery vaika amin'ny fotoana teto androany. Izay tsy nahefa ninina Andriamanitra fa fantatray teto ianao, fantatray ny asa ianao Andriamanitra. Halleluja. Misaotra amin'ny fahafenona magaga, misaotra amin'ny teny izay nalefanao teto androany Andriamanitra fa tena marina ny teninao, tena marina ny teninao Andriamanitra dia makasitraka anao izay. Misaotra satria tsapanay efa velona ianao, tsapanay efa miteny amin'ny fiainanay ianao, tsapanay efa manao zavatra lehibe, efa nanafaka anay tamin'ny efitrefitra rehetra ianao Andriamanitra, efa olonafaka izay. Misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay an'izany fisaorana izany. Raha iso ny fisaoranay Andriamanitra ho emboka manitra mampofona akasitranao. Misaotra indrindra raha eo. Alleluja. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika androany dia tsotrano anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao ane dia
le ten'Andriamanitra misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Jaona 5:10 ao eo ambanimbany eo ihany izay ozy izy ny ten'Andriamanitra tsy ataon'Andriamanitra ho mpanompo ntsony tsika ianao fa ataon'Andriamanitra ho sakaizana zany sakaiza zany dia tena hoe akaiky an'Andriamanitra amen ho sakaizan'Andriamanitra ny antsika ianao ho tahina antsika ianao ara-panahy voalohany indrindra ho tahina antsika ianao ara-materialy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lehibe ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka izao dia ianao le olona matsapa zany fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany manomboka izao dia olona feno ny herin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisy fanjarantsika ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy salamy 7:24 manao hoe entiko fahasoavan'Andriamanitra sy ny famidrapony anaraka antsika ianao amin'ny andro rehetra iainantsika ianao dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lavisika ianao amen samy ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko dia makasitraka indrindra amin'ny manaraka indray veloma tompoko tafandrimandry daholo